Zay hira zay no mitona antsika hifamory anaraka an'ity fandarana doria ity, satria tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana doria ity dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any. Doria maro ny heviny, fa eto ilay doria anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny aralavaina amin'ilay hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana fa indreny no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny-taona sy 7 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana ity, ary zay vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube, ary adresiny dia ny hoe fanabeazana doria Imanovo Jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana, ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, azaniato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peon'ny M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikerakera ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa dia iavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana izay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandaharana teny mahay valeroa. Ilay teny mahay valeroa koa misy teny fanefany. Anareo mponton'omby malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany naterahan'ity fandarana ity, ambarao ny hitanareo. Zay matory vokony ndao sika pionjo fa zaka tao tsy ianara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrana n'ilay fandarana zany. Fa mba ho fakasitrako anareo ihany koa dia ho tononiko anareo zay nandefa SMS taty amiko. Zoko Bebera, Maeva Rova, Dominika, complexe sportif ao, io longonay maventy tianay io. Tambaza, Marovoay, José Lucas, Tsara Rivotra, Ambondrona, secteur 6B, à côté de Jesosy Mamonjy. Godo, koa tsy hitanao pala io anao fa tsy amazingady doko mazava dre. Tolindraza, Ankoakala, district Mitsinjo. Mamaniana, Antsimasenga, commune Andranoboka. Bernard, Ambovomavo Marovoay. Zamansila, Beantsiva, commune Katsepy, district Mitsinjo. Mandimby Raza. Ao io longo maventy ao amin'ny Anjerimanontolo amin'ny universitény Mahajanga ao. Vonjy, Antsoroaely Mitsinjo. Mamirakoto, Anoro Malandy, toizany hoe Anoro be na babany Patsitsa. Tononoko foana fa zay ny resahandreo teo. Zay nareo nandefa SMS taty amiko dia isaorako, ary tena na tsy nandefa koa ara fa mihaino an'ity fandarana ity dia akasitrahako. Fanamariana, misy tezitra nareo tamin'ny tsy fisiany doria 2 herinandro tamin'iny farany taona iny. Nefa efa nifampiresantsika teto ni, nefa tiako foana fa raisiko amin'ny fijery miabo dia mariky ny fitiavanareo ny fandarana aby ane zany, makasitraka. Maro ny mitaky ny anaovana boky ny fandarana doria. Maro anareo miteny anazy io, miombokevitra aminareo aho fa ny enti-manana dia mbola talaotsika amin'Andriamanitra tompoko. Misaotra anareo zay mankahery anay mivantana na ankolaka amin'ity fandarana doria ity, ary mirary soatsika rehetra amin'izao taom-baovao 2024 zao. Teny fankaherezana, ty indray ny teny fankaherezana ho zaraiko aminareo. Ny fankatoavana no manazatra anao amin'ny fifehezantena, ary zay fifehezantena zay mitarika anao amin'ny fiononana, ary ireo fitohizay toetra ireo no miafara amin'ny fifaliana sy ny fanajana. Amin'izao fiandohan'ny taona zao dia toetra tena ilaina ananana ireo, indrindra fa amin'izao taonjato feno fifaninanana manko taonjato. Amin'izao taonjato fifaninanana amin'ny hafa zao, ilaina io toetra io, ny fankatoavana, ny fifehezantena, ny fiononana, ary ny fifaliana sy ny fanajana. Raha ny aminao zay,
anao sauvé 2023 ty bako zalahy fa mba tsy hamonamonaina antsika mialohany amerina-antsika an'ilay mba hitoetra fa mialohan'izay ty larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 niteraka ady hevitra be izy ty tamin'ny SMS tamina fa tsy maninona fitiavatany razana tsy tomombana zay le loha hevitra atsika tamin'izay tenitelo no mandrafitra amin'ny fitiavatany razana fitiavana tany razana fitiavana fanehoana fa Andriamanitra dia fitiavana dikan'izay mino an'Andriamanitra ty tany ty tany ivelomana tany iriariana tany mbola ilevenana mitahiry ny taolambalo feny de zao tany misy asiny tany misy fombany tany misy tompony raha toka tsy ajainao ny asiny tany raha toka tsy ajainao ny fomban'ny tany tsy nenao io tany io fanaovanao fitadiavana fotsiny akanao tombontsom-piainana fotsiny ary azadiny fa manana ny heriny tany dia manontany any hoe anjary ve enao sy ny taranakao amin'izany fomba mitsambiky mikipy ataonao amin'ny tany zany matoa ny mpangatapitahiana rehefa mangataka eny hatramin'ny any am-piangonana dia manao hoe engane ny andony lanitra sy ny tsirony tany ianiko aminareo dia hoy izay hoe ho tonga aminao ve ny tsirony tany zay tsy noajainao samitsika mandinika ny amin'izay satria lasa ady hevitra be fa zay manazava n'le hevitra anay reo le miteny io tsy manome hevitra hoe zao mba hoetiko eto dia hoy zao mety nenakafo marina razana zay masoandro ny posan'ny taranaka malagasy amin'ny fiainana manerana an'izao tontolo zao dia ny velona foana anie ny mikarakara ny maty asanareo mbo fa nahita nandeha tena fa tsy ny maty mandeha tena zany ary tena izay ny ainga fototra amin'ny fotom-pisainana malagasy misy asiny ny razana misy fomba ny razana indrisy fa zay mifahatra manaja amin'ny fomba ny razana amin'izao lazaina fa manompo sampy teny zay midika faniratsirana na koa teny manambara fanambaniana vokany tsy fantatra ny taranaka malagasy tsony ny ainga fototra amin'ny fisiny indrindra ny fomba mampanao sy ny fomban-drazana malagasy satria na ny fasana aza efa misy mamaky mamingavinga ny taolan-drazana gaga ve sika malagasy raha mahita ny trangam-piainana misy ankehitriny sababon-draha jiaby zay tsy fahita indro miseho sahirana ny taranaka ankehitriny mitady amin'ny fiainana amin'izao taolan-drazana taolapaty no amidy antenaina ivelomana amin'ny fiainana godo hainao amin'izany fa very mihitsy le taranaka malagasy ary ny tena loza dia tsy hitatra amin'izao ny loharano-paharatsiana zay mamingavinga ny razana malagasy engane mba ho tratra fo faiziny ty tany ty fitiavatany-razana tsy tomoana fa tavelam-bava fotsiny samisika malagasy mba mandinika an'izay voalazako zay fitiavatany-razana tsy mialam-bava miava-pangaro foana amin'ny malagasy fanontaniana mila valiny hoe fa maninona ny miava-pangaro amin'ny malagasy indrindra raha vao ity razana ty no ialoava-pijery zay rehetra iombonana tsy misy lavorary zay rehetra iombonana tsisy mateza zay rehetra iombonana tsisy voakajy zay rehetra iombonana tsy voaja jerevo any amin'ny fiarahamonina any raha tsy marina zany teniko zany nefa tentsa efa masaka tsofo marino hoe tany-razana fitiava-tany-razana tany-razana malalatsika ty ary andiny voalohany amin'ny hira-pirenena malagasy dia manao hoe ry tany-razanay malala o ry Madagasikara soa ny fitiavanay ianao tsy miala fa ho anao dory tokoa joya na eo jiaby zany mbola miava-pangaro foana amin'ny malagasy fitiava-tany-razana tsy tomombana araka n'ilay loha hevitra atsika ho toy ny fanadihadiana efa natao teny am-piandohana dia ity misy vahaolana
mety fanarenana an'io mampisarabazana amintsika samy malagasy io. Tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo, zany hoe tamin'ny taona 7valopolo sy 710 ka hatramin'ny 7 sy 7valonjato, 10 taona niainantsika tao anatin'ny fitondran'ny fahampanjaka. Tamin'izany nisy mpanjaka zay nitopoina, tamin'izany nisy vahoaka tsotra zay mpanompo, tamin'izany nisy nandevozina atao hoe andevo. Vokatra n'izany rehetra zany dia misy mirehareha noho ny firazanany satria hoe taranaka mpanjaka, misy menatra noho ny firazanany satria hoe taranaka mpanompo, ary mbola misy matahotra noho ny firazanany satria taranaka andevo. Amin'ny fiainana ny fahatserovana dia voajanahary. Na io vato aza hoentinao mandritra ny 10 minitra dia avy eo arinao, rehefa mifanena amin'ny alika masika ianao, tsaroanao, nao vato iny koa teo nefa fandroaka tsy manjary te indrindra fa nandritra ny taonjato ray mahery 100 taona mbola miseho reo tranga reo amin'ny sasatsasany amin'ny malagasy raha toka reto fomba mampanao reto no atao: fanambadiana, fahafatesana, famadihana, indrindra fa mififidianana mpitondra sy ny sisa. Fa ny fisehoany dia toy ny afinamponga, afinapombo. Hainareo ma afinapombo zany? Karaha amin'ireny fitotombary reny misy apombo mohatro iny ambany ao. Zay toina, zay vao matsapa hoe mbola misy izy io. Maibako. Sanatria tsy tonga ny metsiny an'izany ty fandarana doria ity, fa mitady fomba andevonana azy. Zay ny tena ilambaolana. Mba hisiny firaisankina ho an'ny taranaka malagasy. Anisan'ny mba velona ao anatin'ny taranaka ihany koa nefa fitiavan-tanindrazana. Saingy zarazarain'ny razana samy misy dia tsy mety miray. Nefa izy ireny nefa tsy eo tsony. Manomboka zao zany, nde ny taranaka indray ny aloava-pijery vao ny razana. Satria ny ataontsika rehetra amin'izao dia ho an'ny taranaka avokoa. Ny tanindrazana zany dia dika hoe tany ny taranaka. Satria tsika velona amin'izao ihany ny razan'ny taranaka tsika ny orinany. Amin'izay vao tomombana ny fitiavan-tanindrazana. Amin'ny fandinianay azy, ho foana ny loha hevitra hoe fitiavan-tanindrazana tsy tomombana. Zay vao antenaina fa tsy hisy tsony ny fizarazana amin'ny samy malagasy, ny miava-pangaro amin'ny samy malagasy, fa mba ho ray ary hompiray ombinantoka ny taranaka malagasy manontolo. Amin'ny fiainana, tsy ho tsapan'ny olombelona mihitsy indraindray ny fahasoavana eo aminy raha toka tsy efa miala aminazy. Ohatra nataontsika tamin'izay hono hoe tsy tsapanao mihitsy ny atsara amin'ny fahasalamana io raha tsy efa mandamaka mpandrinao anao. Tsy tsapanao mihitsy ny atsara ny asa kely anananao io raha tsy efa voaroko ianao. Tsy tsapanao mihitsy ny atsara ny reny sy ny ray izay mananatra sy mibedy anao isan'andro raha tsy efa eo anilanao intsony izy. Tsy tsapanao ny fahasoavan'ny trano bongo io anananao ipetrahanao io raha tsy efa mipetraka amoron-dalana anao lenan'olana isan-kalina any. Rehefa ela aminao ny fahasoavana iray dia mivadika ho fahazarana, ka tsy mahataitra anao intsony zany antsoina hoe izay zavatra efa azonao teo. Efa ela ny nananantsika amin'ny Madagasikara ho tanindrazantsika, fa vitsy ny mahatsapa ny asiny, fa vitsy ny mahatsapa ny atsarany, fa vitsy ny makasitraka ny fisiny, satria nanana ny ampy dia noaratsiana amin'ny teny hoe sampy. Raha mba manampiniavana manompo ny tanindrazana dia atao hoe manompo sampy, satria teny roa natambatra ny tanindrazana dia tany sy ny razana, tany sy ny razana. Zany tsy afa miala ane, zay le tanindrazana ane. Nefa rehefa tonga mitiavanao azy dia hoy ianao mpanompo sampy. Raha mbola mahita ny masonao, jereo ny tanindrazantsika. Raha miaina noronao ka velona dia velominy firaisapo amintsika malagasy. Raha mandray sofonao dia ampidiro aminao ny fitiavan-tanindrazana. Raha fa miteny ny vavanao dia aza esorina mambava ny fitoriana fifanampiana amin'ny samy mpiray tanindrazana. Raha fa mandray ny tananao dia raiso an-tanana ny fanarenana amin'ny firenentsika. Raha fa mamindra ny tongotrao dia taomy ny mpiray tanindrazana amindra amin'ny lalam-pahatsarana mba hahatonga amin'ny fiarahamonina malagasy ho fiarahamonina anjakan'ny fitoniana. Fa ity ny loha hevitra tsika vaovao, afindrafindrao.
io findrafindrao io ny loha hevitra anombotsika nyty taona 324 ty. Maro aminareo any miteny aneritreritra hoe hay anokatra baly koa moa manovy jery ty. Tsy baly fa aompatsika misimisy amin'ny toroay, amin'ny torohevitra mba hitsiriny zany atao hoe fahendrena zany. Fa mialohan'izany rehetra zany ndeha tomboka atsika amin'ny fanombohan'ny litera 3 voalohany amin'ny afindrafindrao io de AFI. A litera voalohany amin'ny alfabe fiandohan'ny doria amin'ity taona 324 ty zany. F fiandohan-tsoratra amin'ny fahendrena zay imasoan'ity fandarana doria ty. I fanaovana ny tena mahatsara fihavanana. Zay nandraisantsika an'le hoe afindrafindrao. Ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoafy. Zay no miatra amin'ny kofehy telo maha olona ny olona amin'ny fiainana de ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Ity no firaitsoa zay talaoko amin'Andriamanitra hoentiko atsika mpanaraka an'ity fandarana doria ity. Andriamanitra ny talaoko mba hitady ahita isika malagasy manontolo. Ary zay hita anambina, ary zany fanambinana zany de hitondra soa ary ny fahasoavana. De tsy hisaraka amintsika tahaka ny tantely manatody amampahary zany. Ka ho mamy fiainana isika malagasy mianoka ao anatin'ny filaminantsaina. Ary mba ho maty mamela mamy satria lalana tsy maintsy izora mivelona ny tany rehetra amin'ny fahafatesana. Fa mba misy zavatra navelany iarahana miaina aminy. Enina de tsy eto tsony aza le olona. Io moa ny ainga fototra ny atsoina hoe fandovana. Maro ny miady rehefa mandova satria mamadika azy ho arena. Fahaverezana. Ny tena ainga fototra an'izany atao hoe fandovana zany de ny fomba anankiray ahafahanao miaina miaraka amin'iny olona iny amin'ny zavatra napetrany. Ohatra, afatra tsara, fikambanana najorony, kantona velany, trano, taranaka, ary indrindra ny soa nataony tamin'ny mpiarabelona sy ny sisa. Tsy ary voatanisa. Fa tsy hoe na andovana boko avadikinao arena godo ana very. Tsy zay le ainga fototra amin'ny fandovana fa ahafahanao miaina amin'iny olona namela soa taminao iny. Enina de fa tsy hotsony ara. Amin'ny fiainana ilaina ny safidin-dalam-piainana. Io ny tena zava-dehibe nefa maro ny tsisy azy. Fa tsy ny afanganam-pandeha amin'ny fiainana. Zay le afindrafindrao. Satria maro ny mandeha mafy amin'ny fiainana amin'izao nefa miodipodina defanina. Aleo afindrafindrao ihany satria ny fahatsaram-piainana tsy hoe fahazahoana zay irina, tsia, fa ny fahaizanao makasitraka nefa eo am-pelantananao ka ahafahanao mifaly. Amin'izao maro no maniry fandriana tsara sady lafo vidy nefa tsy ahitany torimaso. No inona? Satria maro trosa mitambesatra, hanika tsy tonga mihitsy ny torimaso na de tsara raha mifandrina. Amin'ny fiainana tsy misy ny tonga lafatra fa ny monina amin'ny ampelantanana ny tena izy. Arena sady fahendrena zany araka an'ilay fomba fiteny manao hoe ny olona zay tsy makasitraka an'izay nomenany tsy mba mahazo famonjena, ary zay rehetra anjakan'ny fitiavatena ny tena fanetry be ny firenena. Mahasana zany, maro olo manao an'izany. Amin'ny fiainana tsy ny rehetra no omen'Andriamanitra fahendrena zany, fa zay manana fahadiovam-po. Amin'ity fiainana ity dia samy nomen'Andriamanitra fitsapana. Amin'ny fiainana ny olona tsirairay tsy maintsy misy fitsapana na io no mitandringinaka io. Misy nataon'ny mpangalatra, misy nataon'ny mpandainga, misy nataon'ny mpamonolo, misy nataon'ny mpijangajanga, misy nataon'ny mpiady amin'olo, mpialona, mpifetsy, priarea, mpamadika ny marina sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny rehetra dia tokony miady, miala amin'izay ny fitsapana nataon'Andriamanitra zay. Fa ny sasany mampiasa zezika mihitsy izy mba handrombona aminazy. Ny fitsapana nataon'Andriamanitra. Ary zay ny mahatonga ny fiarahamonina mampitandrina amin'ny hoe bako tandremo ana amin'iny graviny. Safike le fitsapana nataon'Andriamanitra aminazy
nasiany zeziky ny mba tsy hiala aminazy. Zavatra tsapako tao anatin'ny 9 taona sy 7 volana anaovana an'ity doria ity zay dia akamarony maro tsy miaino mba hafantatra zay voalazako fa miaino mba hamaly zay voalazako, ka sarotra ny mampita torohevitra. Asa ny mampiseho modely mpiainana indray ngambany zao ny fahombiazana, tsy haiko, nefa ny ty aloha mba anjara briky hoentiko atsika fa na amin'ny fiainako ary tsy mamango fa za manoro hevitra foana. Amin'ny fiainana aleo marefurefo nefa mahatafita amin'onjam-piainana, toy zay enjana mafy mahery nefa mitolefika raha sendra ny sarotra amin'ity fiainana ity. Amin'ny fiainana aleo manontanontany foana iomehezana, toy zay manaonao foana hotezerana dia hosaziana, tsy tsara fa aza atao. Anao ne rehefa voasaziny zay anao tsy afaka andeha hividy koa andeha teny amin'olo hoe ohatriny mameko anao fa zaza atao hoe zavy namon'olo na zavy ngadra na zavy nanao an'izeo. N'achète pas la dignité. I koa fa consommer baba. Manomboka zao zany mahaiza mifidy ny atao sy ny namana iarahana amin'ny fiainana mba ahitanao fahasoavana, mba ahitanao fahombiazana amin'izay rehetra ataonao. Satria raha anao afirasika anome hazavana, anome hafanana amin'ny fiarahamonina dia tokony tsy namanao ny rano sy ny amandona fa hamotika anao. Nefa tsy haintsika manavaka an'izay. Ny tanjona tianao hotratrarina amin'ny fiainana nefany dia anome hazavana, anome hafanana, namanao nefa ny rano hainao irehetra. Nefa maro zany amin'ity fiainana ity. Aty amin'ny 15-20 taonanao anao vao mahatsapa, ianao iny kay nodidin'olona tsy tianao aby, zaranao raha tsy razana. Amin'ny fiainana ny toetra no manavaka ny olombelona rehetra ambon'ity tany ity. Eritreritra ny tonga asa tao ary lasa fahazarana ary miafara amin'ny toetra. Ny toetra no maha olona ny olona, ny toetra no mamaritra ny fomba ny olona iray amin'ny fiainana, ny toetra no miteraka fahasoavana raha tsara, ny toetra no miteraka faharatsiana raha ohatra ka ratsy toetra no tsy ambinina mihitsy. Ny toetra no mitondra vokatra ho jinjaina eo amin'ny fiainana, ny toetra no reny volanao amin'ity fiainana ity. Tsara manana tahiry ianao, ratsy mibabotrosa anao, avy amin'ny toetra foana. Ny toetra no arena azon'ny olona hoentina amin'ny fiainana ho avy. Ny toetra no heverinay fa hanokatra ny varavaramben'ny paradisan'ny olona ambon'ity tany ity. Koa afindrafindrao ny fiainanao mba hanananao fahatsaram-piainana amin'ity fiainana mandalo ity. Tandremo fa mifanohitra ny saina sy ny toetra, satria ny saina raha alaina kisarisary dia toy ny zaridaina amin'ny fiainana. Raha tsara izy mahavokatra, raha ratsy izy aidratsy no hitanao. Fa ny toetra toy ny voninkazo amin'ny fiainana. Raha lonaka tsara ny saina, ilay zaridaina dia antenaina hamokatra. Voninkazo tsara ilay toetra. Fa raha sanatria tsy zay, lasa feno aidratsy ny toetranao e. Amin'izao taom-baovao zao tsy tambo-saina ny firariantsoa izay fanaovana. Maro firariantsoa io, nefa to tsy hita izay fiovana, nefa to tsy hita izay fahatsarana, tsy hita le fiovarana eo amin'ny fiainana. Jereo ange ny voninkazo tsy mahay mivavaka, tsy mahay mirary soa, fa ny tokony ataony ihany ataony dia ny fitsiriny amin'ny maha-voninkazo azy. Tonga ho azy eo amin'ny foana ny tantely izay mitondra mamy amin'ny fiainany. Koa ianao, zaho, isika, ianareo dia ampiaro amin'ny atao ny firariantsoa raha tia azo fahombiazana amin'ny fiainana avako aby. Ata firariantsoa ataonao firy, koa tsy arahanao asa tsy tafa amin'ny fiainana. Amin'izao zay rehetra hita tsy mamango aby amin'izay atao. Ary indrindra fa rehefa anao malotoloto zay, reketin'olo anarana mihitsy, sauvage koa lao. Indrindra olo avy any ambanivohitra any, anaty ala any,
ka mahantra, tsy mety. Fa zay rehetra manimba ny fiarahamonina malagasy de sovazy avokoa, na ambanivohitra na andrenivohitra na ambony amin'ny asa amin'ity firenena ty, ka manimba zavatra de sovazy anarany, sovazy avokoa anaran'ireo jiaby iny, fa tsy avy aty ambanivohitra foana. Mety ary ny any ambanivohitra mihitsy no antenaina anarana an'ity firenena ty. Afindrafindrao ny fiainanao mba hanananao fandiniam-piainana. Ny fahazahoantsika io sotoavina malagasy io, ny fanajantsika azy no antenaina anatsara an'ity firenenantsika ty. Satria tsy hifarana mihitsy ny ratsy sy ny aratsiana raha toka tsy mifona saina sy fanahy ny olombelona rehetra, indrindra isika malagasy. Satria azadiny fa ny olona ny reny vola amin'ity fiainana ty. Io ana mitandregninaka ianao reny vola amin'ity firenena ty. Io ana ny hainonaka io ny tena reny vola amin'ity firenena ty, fa tsy hoe ny vola akory. Noho izany, tairo ny olona mba tsy hatory amin'izay rehetra mety hitondra fahoriana amin'ity firenena ty. Zany tena didy masina ho antsika mpiray tanindrazana amin'izao fiandohan'ny taona zao. Zay vao firaritsoa. Sika rehetra, mpinamana, mpiavana, mpiara-miasa, mpiray fikambanana, mpiaramonina, mpiray tanindrazana, tsy voatery hitovy hevitra vao miray. No. Ny tsy fitoviana aza vao maika tokony hanambatra, hitondra fahatsarana, tahaka amin'ny fisiany vavy sy ny lahy no nazahoantsika taranaka ne. Fa ny fifanajana kosa tsy maintsy loloavin'ny tsirairay mba hisiany fahendrena. Fahendrena ny masoandro manazava amin'ny fiainan'olombelona rehetra ambon'ity tany ity. Amin'ny fiainana ny mitsinjo ny ampitso, mamiratra ny olon-kendry. Mba aminao any ve zany? Ary ny famisavisana ny ratsy no avian'ny soa amin'ity fiainana ity. Amin'ny fiainana ny zatra mandevitra tsy mba tapo-tsarotra zany amin'ny fiainana. Ary zay zatra niafy amin'ny fiainana tsy mba tratra ny mahery zany. Ka leo manetry tena, mahalasa andavitra amin'ity fiainana ty. Toy izay mirehareha amin'ny fiarahamonina nefa tsy mamela mamy aby anie. Amin'ny fiainana ny tody tsy misy fa ny atao ihany miverina. Koa hoento mora amin'ny fiainana, afindrafindrao araha mpandiniana. Zany tena fiainana zany. Zay nahatonga an'le lohahevitra antsika hoe afindrafindrao. Mba hara-pandiniana. Mahaiza mionona amin'ny anjara, zay eo ampelantanana. Zany tena faiza miaina. Aroka mba hifanaja, fa zay ny mahaela velona amin'ity fiainana ty avako abe. Sady zay ny tena mahatsara fihavanana. Ary raha toko tapaka, vilany mitongilana amin'ity fiainana ty, ndao zay tsy mety arenina. Fa ny tena loza de zao. Zay miezaka ny manarina, ia manao bako, nao karaha mivolana jao, aya leo anao manarina ny raha jiaby io. Nisy trengo nivangoeko faraparany teo alohan'izay hiditra tato. Ty fa tsy avotra. Ha. Manino atsika manary toko be karaha zany? Ino raha atao amin'ity? Ty fa tsy le koa, atsika fa vita. Mahita korana tsary enino zany aby sasany mametraka akivina. Aza kivy manatsara avako abe. Aza kivy manarina ny tsy mety amin'ity fiainana ty. Manomana ho avin'ny taranaka. Zany ny tena filamatra ny avako aby. Fa tsy hoe anao ndray ny anakivy tena, anao ndray ny anakivy an'le mariska. Anao koa kivy, ambelao le mazoto, aza kivina izy. Satria fiainana mitohy foana. Misy fomba fiteny zay hoe ny fiainana de tahaky ny boky. Ka ny fahaizanao mamadika ny pejy, ny ahafahanao mahalala ny tena ao anatiny. Ka ianao, satria taom-baovao zao, tsara miaraka atsika, anapitra nyty taona 324 ty, ao anatin'ny torohay, ao anatin'ny torohevitra, hanatsarana amin'ny fiainana,
am'izao ny ianao koa fa manambara ny namanao bakolao tsy mety io iny mety mahatonga anao karaha ty na ny anao ataovo ambilao zao anao manteraka anakay ino begavy mety azonao fa zao azakivy am'izay zany hoe ndao zay tsy mety arenina fa azakivy manatsara azakivy manarina ny tsy mety am'ty fiainana ty manomana ho an'ny hoavin'ny taranaka araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato tsy ela nandiniako an'iny teny mpilamatra iny zay vo sako navoaka fa tena raha manaraka an'iny ianao azoko antoka fa ho tsara no avin'ny taranaka atsika ty misy trangam-piarahamonina anankiray mba tantaraiko aminareo tamin'iny lalana ahitanareo aso mbola ao moko ho tranga io rehefa anao avy aty amin'ny beoaka miverina sans interdit ka any amin'ny fibasoma fa mivily ianao ohatra ny ho any amin'ny tribunal première instance iny de misy tranon'olona eo fatorany eo mihitsy le alika amin'ny varavarany eo alika anankiroa zay izy eo de anatin'ny zamandalo iny misy an'le ramatoa zay mitoraka efa feno vato eo amin'ny varavaran'le toerany any inona ho aty ataonao aty tsy anao moa ko saika kekerin'io alika io de mahay miteny ianao zany saika nikekery mihitsy de nataoko sangisangy anao zany te anaikitra azy koa de farany janona le torabato io nge ho alika fa izao fantarina iza ny tompony de am'izay ianao miresaka am'le tompony resahako zay satria ny fahafenom-po de mahatonga fanaovanaovana fahatany tena tezitra izy rehefa niteny za inona ho aty ataonao ty tianao mitoratoraka an'ty alika ty tsy anao moa ko saika kekeriny alika io mahay miteny ianao fa mianina de ho zay anaikitra azy zany ianao satria saika nikekeriny mijanona le torabato tiako atongavana de zao ninona ny atezeranao ninona ny abeny fahoriana misy any aminao de zao afindrafindrao de mahaiza mandinika satria ny fandiniana no mahatsara no avy-piainan'ny tsirairay zay nanasongadinanay an'le loha hevitra hoe afindrafindrao itsika bary mifanokafana baly fa zay natonga anany teny aompy atsika misimisy amin'ny toroay toro hevitra mba hitsireny fahendrena am'ty voalohan'ty taona ty ka eto zany de miteny tsy misy fiainana tonga lafatra niza olona na io John Biden filohan'ny Amerikanina io aza io tsy milamina zany io karaha tsika foana fa ny sehatra misy atsika ny samihafa ka mba hitoviza atsika dia aza sorona ao aminao ny fahendrena aza sorona ao aminao ny fifanajana mpiarabelona aza sorona aminao zany hoe mahaiza mandeha ampandiniana zay le hoe afindrafindrao tsy zavatra maika be sotoavana malagasy ny afindrafindrao zay natonga azy mialohan'ny alim-pandizana de iny ny alefa fa eto azy zany de manasongadina an'le loha hevitra ny hoe soatoavana malagasy no antenaina anatsara an'ty firenentsika ty zay ny tena ngeza be tiako apetraka amitsika boribory ny amin'ny valo mety misy tohina amin'ny fomba nentiko ny teny azy teo nefa ozy aho hoe tianana ny tsara de manambara fa adidy masina ho atsika olombelona velona rehetra isika malagasy tsirairay avy nitondra anjara-birika anarenana an'ity firenena ty makasitraka andrindra tompoko mbola mifona raha ohatra ka tezitra ianao miala tsiny miala fondo amin'ny herina an'io toy zay indray miezaka mitondra loha hevitra vaovao misaotra indrindra tompoko